Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio faraiky ambin'ny folon'ny volana jolay. Manompoa ary izaho irery ihany. Nandavo ny oloko hatrany hatrany ny fanopoan-tsampy. Tsy afenina ny mahasary piaro ahy. Kinga fiantsika kokoa noho ny sampy talony ankehitriny. Malahelo aho satria ny Andriamanitra izy ankehitriny dia eny ivelan'ny sehitry ny fiangonana. Ny timbahoaka indrindra dia ny olona ambony, ny fanahana-karena be, ny laharana ambony eo amin'ny fiarahamonina, ny finiavana isisy toerana eny aloha tandremo mba tsy handohalika manoloana na dia nitokana amin'ireny zavatra misy reny aza. Tsy manome fahafahampo na oviana mihitsy ireo Andriamanitra sandoka ireo. Mampirisika ny ahazo bebe kokoa fotsiny no ataony rehefa izaho no titiavinao, fa tsy ny sampony izao tontolo izao dia ho tsapanao ny fifaliako sy ny fiadanako. Ireo zavatra misy tsy azo tsapahitanana ireo dia afaka etaetany fanahinao satria mahafa-po hatrany amin'ny lalina ao anatinao. Mandalo sady pitiny kely ny zavatra mamirapiratra izao tontolo izao raha mitaha amin'ny fahazavako izay mamirapiratra sady maharitra mandrakizay. Mandehanao amin'ny mazava miaraka amiko dia anjary andrembe isitona ny olo-kafa maro ho eo amiko ianao. Exodosy 20:4 ka hatramin'ny 5. Aza manao sarin-tsampy voasikotra ho anao, ampiseho anao endri-javatra izay eny amin'ny habakabaka ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay eo amin'ny rano mba amin'ny tany. Aza mikoaka eo anatrehany sampy ireny, ary aza manompo azy satria izaho tompo Andriamanitra aho dia sary-piaro amin'ny Maha-Andriamanitra. Raha misy olona meloka amin'izany ka mankahala dia ho faiziko izy sy ny taranany hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Samuela 2:20. Tompo, jiro mirehitra ho ahy ianao. Eny Tompo, ianao no manazava izany aiziko. Amen. Jesoa